Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza manota intsony fa tsy hoe mandehana manota indray. Izy indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Manoloana ny famondrapon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana dia hoy Jesosy aminao hoe aza manota intsony. Izany hoe ny tanjon'Andriamanitra zany dia nananantsika fiainam-baovao. Tsy andehanantsika minota intsony. Izay ny tanjony ka mahatonga azy manome famondrapo sy famelan-keloka ho antsika tamin'ny nandatsahany ranony zanany teo ambony hazo fijaliana. Fa i Satana kosa etsekilan'izay dia mampirisika ny olona manao hoe hitanao zany Andriamanitra ny tsara fanahy Andriamanitra ny mpamela heloka na firy nefa ho tana vitanao dia izao mamindra fo aminao foana Andriamanitra fa dia izao hoe ataovy ihany aloha fa rehefa avy eo ianao mibebaka. Taterao ihany aloha io zavatra io fa rehefa avy eo ianao mibebaka fa tsy maintsy voavela heloka foana ianao rehefa mibebaka. Ianao anie olombelona milolanitra ianao tsy maintsy olena, mandihy tany ianao tsy maintsy solafaka fa dia izao hoe rehefa mibebaka ianao dia izay. Le mijanona amin'ny ony tsy mety fa rehefa mibebaka ianao tsy mety izay lasa ohatra ny teny izy manao hoe manana zoanota ianao mandehana ary manotandray aloha fa mpamindra fo Andriamanitra, tsara Andriamanitra dia lasa ohatra ny hoe ararotina amin'ny ratsy zany le famondrapon'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Ary tena mampalahelo fa be dia be ny kristianina tafalatsaka amin'izany fomba fisainana izany. Ao amin'ny Baiboly dia misy olona anankiroa nanambarahan'i Jesosy an'io teny io hoe aza manota intsony. Ny anankiray dia mijanona toko 5 ilay lehilahy izay narahana nandritra ny taona maro teo amin'ny farihy antsoina hoe Betesda. Dia nisotraniny Jesosy io lehilahy io dia hitany taty aoriana teny amin'ny kianjan'ny tempoly dia nambarany manao hoe efa sitrana ianao aza manota intsony. Ny anankiray koa dia ilay vehivavy izay tratra nijangajanga ary efa tena hoe hotorahan'ny olona vato mihitsy fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy dia hozy izy tamin'ilay olona hitoraka hoe izay mbola tsy nanota taminareo anao ka hitoraka azo voalohany dia niala tsy kelikely daholo reo tsisy tsony teo. Dia hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy hoe aiza daholo izay manameloka anao dia hoe tsisy tsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny manao hoe izaho koa izy tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Hitantsika amin'izany fa le famondrapon'Andriamanitra zany dia tena izay mihitsy ny tanjony hoe mba tsy hahatonga antsika hanota intsony. Ny sorony le ota mba tsy hahatonga anao hilalao an'le ota, mba tsy hahatonga anao hisy ota intsony. Zany hoe tsy tian'Andriamanitra hisy an'le ota ianao zany ny dikany. Izay no nahatonga ny hoe maty teo ambony hazo fijaliana Kristy hitondra ny fahotantsika mba tsy hahatonga antsika hisy fahotana, mba hahatonga antsika mivoavela heloka sy ho masina andehanantsika amin'ilay fiainam-baovao. Izay ny tanjon'Andriamanitra. Ary efa jerevanao ny Romanina toko 4 ny toko 9 dia izay mihitsy hoe niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nanangananan'i Kristy tamin'ny maty koa no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Tian'Andriamanitra hanana fiainam-baovao ianao dia nesoron'ilay ota sy ilay faharatsiana rehetra iny fa tsy hoe andeha ho ararotina ilay izy. Dia izay mihitsy ny olona sasany hoe ataoko ihany aloha rangaty fa rehefa avy eo mibebaka, avy eo mahazo famondrapo foana, avy eo mahazo famelan-keloka foana. Inona no mahatonga ny olona manana an'izany fomba fisainana ratsy zany? Avy amin'ny Satana aloha ilay hevitra fa ny mahatonga an'izany dia izao hoe amavony ny fahamorapon'Andriamanitra. Izany mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko 4:4 manao hoe saozy izy hamavoninao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Izany hoe ararotiny le amaivony zany dia ohatrany hoe ataony tsinitsinina hoe amaivaniny zany le hoe Andriamanitra ny mpamindra fo foana Andriamanitra ny be fiantrany Andriamanitra ny izao hoe dia lasa mbola manohy amin'ny faharatsiana foana ihany izy. Amaivaninao izy le fahamoram-pon'Andriamanitra fa nga tsy fantatrao izy fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Izany hoe ny hahatonga anao hiova no mahatonga an'Andriamanitra maharipo, no mahatonga an'Andriamanitra be fandeferana aminao, ny nahatonga an'Andriamanitra namela leloka dia mba hahatonga anao hanana fiainana vaovao. Ary zany mihitsy ry havana. Dia tahaka izany koa hamaivanin'ny olona ny ota indraindray hoe ota kely izany ve ohatrany tehiteny mihitsy izy hoe manana zoanota fa izaho olombelona isan'andro tsy maintsy manota fa isan'andro koa voavela heloka dia manana zoa zany. Ohatrany hoe manana zoa hoe manana ota karaha ray soroa fotsiny ve mba vitako moa dia inona ny olana amin'izany hampafirin'ny olona sasany dia manota be tahaka an'izao fa mahazo famelan-keloka foana. Dia izany fomba fisainana zany koa fomba fisainana diso zany fa tsy manana zoanota mihitsy ny sika. Ary izay ny dikany hoe aza manota intsony hoe aza mini manota intsony.
le zavatra efa nataonao teo aloha teo ka nahalavo anao sy nahalatsaka anao aza iverenana intsony iny ary raha mijery antsika le jaona toko fahadimy teo a nambaran'i Jesosy mihitsy le lehilahy manao hoe fandrao izy hanjoanao izay ratsy nonony teo zany aza manota intsony fandrao hanjoanao izay ratsy nonony teo dia zay zany mila miambina tsika mila mitandrina tsika fa mety raha ohatra ka ararotintsika ohatran'izany le fampirampanan'Andriamanitra dia mety zava-doza no hitrango ao ary be dia be mihitsy ny olona ny fitahany devola ataovy kely ihany aloha dia maty amin'iny fahotana iny le olona dia very maty amin'iny fahotana iny le olona dia very satria mini manota minia miaina ao anatin'ilay fahotana dia tahaka izany koa ry havana ny mahatonga ny olona manana ny fomba fisainana io dia izao le hoe le miara-maty amin'ny Kristy fotsiny mahafaly azy satria ny miara-maty amin'ny Kristy zany dia le hoe maty teo ambony azy fijaliana Kristy nitondra ny fahotako dia misy ny tenin'Andriamanitra be dia be mihitsy ao amin'ny soratra masina milaza an'izany manao hoe fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny animbana ny tenan'ny ota dia hoe efa maty zany le ota fa niara-nomboana tamin'ny Kristy teo ambony azy fijaliana dia izay ny tena fifaliana nefa nytoy an'io teny io zao dia hoe mba tsy hanompotsika ny ota intsony zany hoe nitanjon'Andriamanitra namonoana le fahotana dia mba hahatonga anao tsy hanota intsony fa tsy hoe maty iny aloha ka dia andeha akony hitady zavatra hafa indray everany hoe raha ohatra ka misy olona zany mpiaramonina aminao izay tena hitanao mihitsy hoe mampalahelo izy fa tena boka ny trosa izy ary tena tsisy masandro milatra mihitsy ny fiainany be dia be ny trosan'olona aminy mitambesatra dia io zay anao hoe tena mampalahelo ty olo ty fa andeha anao ezaka mba hahafahana azy amin'ny trosa dia namidinao daholo hatramin'ny tanimbarinao hatramin'ny fiaranao niny nanao sakrifisy mihitsy ianao ary andro maro mihitsy ny nanangonanao le vola vao vitanao ny nanangona le vola dia nalohanao daholo ny trosa ndrehetra dia afaka izy nomenao mamaim-poana le izy tsy nitakianao tamin'ny tsony hoe averinao amiko dia vao afaka le trosa ny atao izy aiza afaka zany ny trosako izy izy fa dia izao andeha indray hitady olona hitrosana indray dia tonga dia malahelo be anao amin'izany fotoana izany satria hoe ary tena ohatrany tsisy dikany tamin'ny mihitsy zany le ezaka rehetrarehetra zay nataoko ary zany mihitsy ndraindray ohatra hoe tsisy dikany amin'ny olona le manao an'izany toe-tsainy zany mihitsy ny ezaka sy ny fiaretana sy ny fahafatesany Jesosy Kristy teo ambony azy fijiny ho an'io fahotana io hamaivaniny le fahotana dia lasa ohatrany hoe le miara-maty amin'ny Kristy fotsiny zany ty le izy le mahazo an'le famelan-keloka fotsiny mazava ho azy fa raha miara-maty amin'ny Kristy fotsiny tianao ka ekenao hoe mpamonjy ny fiainanao fotsiny Jesosy Kristy dia hoe nanafaka anao tamin'ny fahotana dia hoe mino an'izay ianao dia voavela heloka dia mbola ao anatin'ny fasana ihany ianao zany satria mbola miara-maty aminy ianao fa tsika tsy hoe miara-maty aminy fotsiny fa miara-mitsangana aminy koa zany hoe miara-mitsangana zany hoe rehefa maty Kristy dia miara-maty taminy fa rehefa mitsangana izy dia miara-mitsangana aminy manana fiainana vaovao tsika zany fiainana tsy mandeha araka ny nofo intsony fa mandeha araka ny fanahy izay fiainana izay no tian'Andriamanitra iainantsika ka nahatonga anazy nitondra ny fahotanao teo ambony azy fijaliana ary zay no mahatonga ny azy miteny manao hoe aza manota intsony fa zava-doza amin'Andriamanitra io fahotana io tsy tian'Andriamanitra ny fahotana ry havana ka tsy natao mihitsy no hoe lasa manana permission tsika rehefa mahita ny famondrapon'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe afaka mbola manota ihany fa tsy maintsy voavela heloka foana rehefa avy eo ary ny tena zava-doza zao ny olona manana ny fomba fisainana io dia mandeha araka ny nofo fa tsy mandeha araka ny fanahy mbola matanjaka be zany le nofo dia tsiza fa le mibaiko azy manao hoe za tena mbola te andainga aloha mbola te hanao an'ity tsolotra ty aloha fa ho ataoko ty aloha fa rehefa avy eo rehefa azoko ty dia hibebaka mbola te hanao an'ity fijangajangana ty aloha fa ho ataoko ty aloha fa rehefa avy eo hibebaka zany hoe mbola le nofo zany mbola manakery mbola le nofo zany mbola mitondra azy sy mbola manjaka ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina ihany toko 9:4 milaza manao hoe ny mba hatanteraka ozy izy ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy zany hoe naniraka ny zanan'Andriamanitra izy eo ambony eo aka ny ota handevona ny ota eo amintsika mba hatanteraka le fahamarinana izay takiany lalàna amintsika zany hoe hatanteraka le tena hoe ahazahoantsika le fahamarinana tadiavin'Andriamanitra zany dia tsy andehanantsika intsony amin'ny nofo fa andehanantsika kosa amin'ny fanahy dia raha ohatra ka mbola mavesa-danja eo ampelantananao ihany le ota dia ohatran'ireny olona hoe mitondra lamba maloto izy dia izy manao hoe ahoana reny ataoko dia nalainy le lamba maloto dia natsipiny ozy le hoe mioanahy lamba maloto reny fa atsipazo aty amiko reny fa omeoko lamba vaovao ianao dia natsipy le lamba maloto asanao izy nitady lamba maloto hafa indray nanaovana
dikan'izay zany tsy miaina n'le fiainam-baovao mihitsy izy le lamba vaovao men'ny tompo zany ohatrany hoe tsy tiany fa le lamba maloto ny tena tiany zany hoe tsy le hiaraka iaina amin'i Jesosy Kristy le amin'ny fanahy sy le fitarihan'ny fanahy zany mety aminy fa le lamba maloto mihitsy ny tiany dia ohatrany hoe lasa milalao an'Andriamanitra isika ao anatin'izany ary tadio fa misy farana ny zavatra rehetrarehetra ny tanjo ny devoly dia nahatonga antsika ho faty ao anatin'ny fahotana mihitsy zany eo amin'iny fahotana zay ataonao iny inina ataonao iny mihitsy no amin'ony ianao ary zany raha mahatonga ny olona sasany eritreritra manao hoe sy raha mamono tena ary ianao voavela heloka foana ianao fa Andriamanitra ne tsara fanahy Andriamanitra ne mamindra foanao ianao efa mino hoe maty anao Jesosy Kristy fa dia mandana mitsoraka etsy ananiny etsy amin'izay dia rehefa maty ianao rehefa aveo ho any an-danitra foana ihany ianao ny hahatonga anao ho faty amin'ny fahotana mihitsy ry havana zany ny tanjony devoly ary misy farana ny zavatra rehetra tsy fantatsika ny andro miambena ho Jesosy Kristy fa tsy fantatra reo mihitsy ny andro izay avin'ny tomponareo ka amin'ity anio ity dia te hitarika ansaintsika kristianina Jesosy Kristy dia miteny amintsika hoe aza manota intsony rehefa no ahafahany ianao rehefa no dioviny ianao rehefa tsapanao hoe noetiko teo ambony azy fijaliana ny fahotako sy ny faratsiko rehetra dia niara-maty tamin'i Kristy dia tsy izay fotsiny fa mila miara-belona aminy koa ianao dia izay le fiarahana velona amin'i Kristy zany manompo koa zany dia lasa misy olona miara-miaina aminao amin'izay ka tsy mitovy mihitsy fa za zao raha miara-miaina hoe za rery mipetraka amina trano anankiray dia angamba ny nanodradio raha mety afaka alefako maty be ny zavatra hoaniko afaka jerevako ity no hoaniko na ny zavatra taoko zany malalaka be fa rehefa misy olona miara-mipetraka amin'izay ao dia misy règle be dia be lasa tsy maintsy ajaiko satria miara-miaina amin'ilay olona dia ny fiarahantsika amin'i Kristy tsy tonga hoe afaka manao izay tianao atao intsony ianao fa miara-miaina amin'i Kristy amin'izay ianao dia tsapanao hoe velona izy ka na ny zavatra henonao raha misy hoe misy fetra amin'izay le volume hoe tokony atory rehefa mbola tsy tokony atory amin'izay fa misy olona miaraka amiko dia inona ny tianyty olona miaraka amiko ty zay le miara-miaina amin'i Kristy velona Jesosy Kristy io fa tsy hoe maty teo ambony fijaliana ho an'ny fahotantsika fa velona izy ary le fahavelomany dia zao hitondra antsika hitarika antsika izy zany nahatonga amin'ny Paoly temany hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo ambony azy fijaliana tsy izaho tsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko lasa velona amin'izay miara-maty eo izy fa lasa velona miaraka amin'ny Kristy koa rehefa aveo ka tena hevi-diso avy amin'ny Satana ry havana ny filazana manao hoe mandehana manota indray fa hitanao fa mamindra fo Andriamanitra fa voavela heloka foana anao fa ataovy ihany aloha fa tandremo fa ho Jesosy tamin'le lehilahy manao hoe aza manota intsony fandrao hanjoanao zay ratsinao ny teo aloha dia mba hireza ry havana ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen